fandorana olona efatra amby telopolo no samborim-pitandro filaminana tany Nosy Be nandritra ny farany herinandro hatramin'ny androany. Nanokatra fanadihadiana mahakasika ny von'olona i Frantsa efa nandeha indray ny feo androany fa mbola misy mikonokonona korotana nantoerana. Iosy, Vangaindrano, Diego, Maintirano, Mahitsy ireo ny faritra sy distrika no tsidihan'ny candidat filoham-pirenena ajo Andriananarivelo ny farany herinandro teo sy ny androany arahintsika rehefa avy eo ny akon'izany. Ny ainga androany niazy ny faritra 2020 ireo mpanaramasony fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanina. Nanomboka androany ihany koa ny fitaterana an'ireo fitaovana senita toy ny bilita tokana niazo ny distrika rehetra manerana ny Madagasikara. Ny mangazy maina eto Andrenivohitra mitombo isan'ny mpivarotra izany eny anelakelan-trano mandeha mandavataona an-tsena maro no mividy izany ho sakafo isan'andro. Tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anjony vaovao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tompony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa tsy be kabary tsy be politika mampivoatra miara sosialy sy miara Izy madimy amby 20 oktobra fidio ajo laharana fahenina. Tena marina izany. Efa nambarako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify manafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Miarahaba tomboky lasy tomboky vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafiny fampianarana avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Hiditra hianatra rahampitso ny anivon'ny sekolim-panjakana efa saika tafiditra androany avokoa ny ankamaroan'ireo eny amin'ny sekoly tsy miankina. Tranga fahita eny anivon'ny fiarahamonina ny fibedesana ankizy. Miainga amin'ny fitenena tsotra izay miafara amin'ny kapoka izany matetika ny fibedesana izay mivadika ho eloka sy fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy raha tafahoatra fanadihadiana. Taovy devoir io a? Io dia tsy hay. Ny fibedesana be dia rehefa manomboka miangana ny lesona ao aorianan'ny fijeran'ny mpianatra takizao. Raha mitoka mbola varimarina ny ankizy, ny fianaran-desina no ifandonan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka matetika. Isan'ny fitsipika hametrahana fifehezan-teny amin'ny ankizy ihany koa ny kapoka. Efa tsy mianatra. Dia aiza ny kapohany? Rehefa tsy manao devoir hoandro? Tongotra. Ndranjo. Dia rehefa avy eo endry vesa mbola Mitatapeo zany teto. Tsy mamerina tsony. Mbola maro ny ray aman-dreny no mikapoka ankehitriny, saingy maro ihany koa no miezaka ny mandanjalanja izany. Le manompa aloha tsy mety fa tsy maintsy bedesina kosa rehefa maditra. Dia mikapoka sa mety? Mikapoka. Amiko aloha ny fanabedesana zany ilaina ho an'ny zaza. Dia raha sendra tena trop ny ditra ataony dia izay ngamba mirosa amin'ny fikapohana. Rehefa ohatra hoe ny faritra kapohana aminazy tsy any amin'ny loha fotsiny zany tsy kapohana, ohatra hoe ny tongony na ohatr'izany. Dia rehefa hoe zavatra bedesana anazy ohatra hoe rehefa kamo izy ohatra no devoir na hianatra leso na ohatr'izany. Mahafaty azy tsy azo kapohana. Ohatra hoe lohany, lamosiny ohatr'izany. Mila fitandremana izany rehefa mihoatra ny tokony ho izy dia mivadika ho herisetra ary tsy voafehy dia mety hivadika ho eloka ho an'ny ray aman-dreny raha mandratra ankizy ka mampitondra takaiatra azy. Voaloha amin'io ny herisetra ara-batana sahalan'ny hoe ny vono, ny dotra, sy tombolo, fanomezana pozina na fampitondrana entana mavesatra mihoatra noho ny zakan'ny ankizy na ny sazy mihoatra noho ny zakan'ny vatany ankizy anankiray. Ny karazany faharoa dia ny fampijaliana ara-tsaina sahalan'ny hoe ny opa, ny ozona, ny fampitahorana isan-karazany. Mila lanjalanjana araka izany ny fibedesana.
mitondra vokatsoa izy ireny rehefa natao mba ametrana fitsipipitehezana ao an-tsain'ny ankizy. Za zao tafiditra ao anatin'le hoe kapohana ohatra dia hitako hoe nanitsy ana ihany ilay izy na dia hoe hitako hoe ohatra hoe tsy fitiavana tamiko izany ilay izy tany aloha fa ateoriana ilay izy dia tsapa ihany hoe raha tsisy an'ina tsy nandeha tamin'ny lalana ny sorokely. Le izy misy fiantraikany be dia misy fiantraikany aty aoriana zany amin'ilay zaza rehefa miaina mety hiteraka voka-dratsy lasa mpanao foana anazy sy ohatra izany satria tsy ampy ny zaza zany tsy tokony bedesina be loatra nefa zazatiana koa tsy tsitsiana rotsakazo dia bedesina izy fa atao amin'ilay normal zany. Mitarika fiantraikana amin'ny saina sy fiainana ankizy ny fanabedesana indrindra ny fikapohana amin'ny loha. Faritra ny loha dia faritra tsy azo kapohana mihitsy n'inona fa tezerana ny antony ny loha no mibaiko ny olombelona ao daholo ny miainga ny zavatra rehetra. Indray faritra tsy eritreretina n'inona akory nefany miteraka zavatra hafa be dia be zany amin'ny saina amin'ny vatan'ilay ankizy. Ka amin'izao fotoana izao moa efa tsy tokony na ny ray aman-dreny rehefa tsy tokony hoe ana hikapoka ankizy mafy zany fa mijery sy fomba ibedesana araka sy azo ibedesany fa no mikapoka indrindra amin'ny faritra ny loha tsy azo atao ny hoe inona ny mety hitranga rehefa kapohana amin'ny loha ny marary ny maratra aloha ray voalohany fa ny fahavoazan'ny saina koa atahorana amin'izany. Ankoatra ny loha ny lamosina no faritra anisan'ny saripady ihany koa. Raha mitranga izany afaka mitondra fitarainana sy fitoriana avokoa izay mahita izany tranga izany na olon-tsotra na ny ankizy mpiara-monina na mpiray-tanàna. Afaka manantona amin'ny fokotany fitsarana polisy na ireny fikambanana sosialy ireny. Etsakilan'izay ny laharana maitso 770 ahafana mampita vaovao momba an'ireo tranga ireo. Vaovao avy any Nosy Be efa mandeha indray ny feo tao Nosy Be tao ny tamin'ity androany ity fa misy ny mikasa anakirotana tao rin'ny zavaniseho ny faran'ny herinandro teo. Nipetraka nanomboka omaly ny couvre-feu any an-toerana ary efa misy 430 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Mbola ao anatin'ny famotorana ankehitriny sary sy feo no fototra ny angan'ny fisamborana raha ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana. Tahaka izao ny fanazavan'ny komandin'ny zandarmarim-pirenena misahana ny faritra idiana androany. Azo eritreretina satria misy hainao manjery tatia Nosy Be no manao incitation ny vahoaka fa hoe no tsy fandraisan'ny fanjakana ndraika no nahatonga ny raha iny. Amin'izao zany dia fanambonamborana tsy ara-dalàna no ataony force. Zay zany ka manentana ny vahoaka ho tonga saina ohatran'izay zany fafantatsy tsara tsy tadidiko tsara le tena phrase fa ohatran'izay le vata tiany atao dia zay zany no ahitana hoe misy endrikendrika politika ihany ny ao anaty. Sambotra moa zany mbola nécessité de l'enquête efa misy 430 fa rehetra hoe midika hoe ireo jiaby no naraha fa tsy mbola manao fanadiadiana. Amin'izao dia efa miamisokatra ny tamatiny preuve satria zay zao efa mba nahita inona moa ty support maromaro amin'ny alalan'ny sary afatarana le tena nandray anjara mavitrika tamin'ny zavatra rehetra. Dia fametrahana koa ny couvre-feu manomboka amin'iraika amin'ny siviala ka hatramin'ny efatra maraina. Ny antony iny moa zany dia hampalalaka tsara ny asanay izay sarotra hanamora ny asanay zany. Nitondra ny heviny mahakasika ny raharaha Nosy Be ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena androany nambara ny famiara-miasa ny fanjakana malagasy sy frantsay mahakasika ny raharaha iny. Arahintsika ny fanazavany jeneraly Randrianazary sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena. Le olona samborina keo tsy meloko fa amantarana mihitsy hoe inona ny marina fa tsy maintsy misy ny olona aya ina dia ny fitsarana ny tena azy rehefa aveo hoe ity diso na ty tsy diso na ty marina na ty tsy marina. Ambola vao manao famotorana avy ny mpitandro filaminana dia hoe reo olona reo tsy meloko fa angany any ny fitsarana misy fitsarana atsika. Zany ake tsy voazao nge nisy an'izany rehefa ohatra hoe misy ressortissant étranger impliqué amina raharaha ohatran'ny reto dia misy mifanampy foana
fifanampiana io zany fa tsy dia hoe sanatriny zany hoe tsy fatokisana anay zany fa zahay nyresaka tamin'ireo ny consul honoraire-ny frantsay tany anosy be mahatoky tanteraka ny fipetrany raisin'ny mpitandro filaminana malagasy ny fanjakana malagasy izy fa io moa inona ny olona raha ohatra ny hoe avy ny namana ifanampy fa maika tsara nge zany na zareo zany ndraindray miantsony aty koa hoe raha misy zavatra mahakasika any aty miantsony aty nge zany fa zavatra tsy fantatrareo mbola mahakasika izay raharaha nosy be izay hatrany manao ahoana ny hevitra ireo teratany vahiny indrindra ny frantsay eto Antananarivo manameloka ny fitsaram-bahoaka raha toka somary taitra ny ankamaroan'izy ireo na ny teratany na ny vahiny mahita fa misy ifandraisany amin'ny fahantrany malagasy ny fahatezerana tampoka mitranga tahaka ireny mizara ny hevitra ireo teratany frantsay olon-tsotra sy sendranay momba nitranga tany nosy be tamin'ny herinandro lasa teo fanadiadiny. Mampametra-panontaniana ny maro ny tsy fisian'ny fanazavana mazava sy ny resaka isan-karazana mifanohatra momba ny tena antony mahatonga ny fandohana vahiny roa sy malagasy iray tany nosy be farany teo. Isan'ireo tsy mihinana ny zavanitranga iny ireo vahiny mpizahatany sendra ny mpanao gazety. C'est ce qui s'est passé à Nosy Be. Nous, on a été bien accueillis. On s'est promené en moto vers Morundave, partout, et toujours les Malgaches ont été très accueillants. C'est étonnant quand même qu'ils aient agressé deux ou trois personnes. Il était que la justice fasse son travail. On ne sait rien. Ils ont été jugés comme ça, sans aucune vraiment à savoir si vraiment ils étaient coupables. Maintenant, peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils ne le sont pas. Inona ary no fanazavana azo entina momba izany misy ifandraisany amin'ny fahantrano sy ny fitarazoan'ny krizy mitranga toy ireny hoy ireo olom-pirenena nanontanianay. Misy n'le hoe any amin'ny gazety any misy n'le hoe hoahoa zao naverina tany amin'ny aéroportny tany Marseille satria pon'ny Nosy Be tanareo zay zany dia efa misy fiantraikany ratsy manoloana an'ilay fifandraisantsika amin'ny firenena avy any ivelany. Reraka koa ilay vahoaka angambany dia efa leon'ilay hoe mivoaka kely ilay olona dia afaka vetivety dia izay mety makaleon'ilay gasy dia izay mety mahatonga an'ireny zavatra ireny fa tokony tsy hisy ireny indrindra ny soatoavina malagasy tsy tokony hitranga ireny. Tsy mahatoky an'ilay fanjakana tsony ilay olona amin'izao fotoana izao moa ilay fanjakana koa manao ataony amin'ny resaka politika sy amin'ny resaka fampandrinandrisa amin'ny tsisy farany ty. Endrika iray isehon'ny fipoahana ara-tsosialy ireny ny tranga tany Nosy Be hoy ny mpandalina ny maha-malagasy iray. Ana sy ohatran'izany nefa ny tena raha le toe-javatra misy hatramin'izao fotoana izao ataoko anatina faraim-pisosona moa le hoe explosion sociale efa iainantsika zany izy zao satria efa feno mihitsy ny hipoka le gasy amin'ilay zavatra miseho rehetrarehetra ka ohatrany hoe vanja kely fotsiny dia efa mety mitarika zavatra ratsy be dia be fa tsy hoe tsara le izy na hoe anona fa efa fafenoana zany le izy dia manjary mihitatra. Na izany na tsy izany tsy toetra malagasy ny zavanitranga tany Nosy Be tamin'ny herinandro teo iny. Ireo vahiny mivezivezy entina maritra fa mitotongana hatrany ny fiainana malagasy ka mety ho antony tena mahatonga ireny zava-misy ireny. Ary na dia ireo vahiny aza resy lahatra amin'izany. Maro amin'izy ireo no mahita fa tena mahay mandray vahiny ary vahoaka tsy fihavanana ny malagasy. Extraordinaire, on est très bien accueillis par des gens souriants qui arrivent à dépasser la tristesse de leurs conditions et qui font sentir leur amitié. Et donc c'est très agréable pour nous de rencontrer les Malgaches. Écoutez, elle me semble encore plus pauvre qu'avant, un petit peu. Certainement très acerbe aussi, un petit peu, parce que personne ne s'occupe d'eux. Ils sont absolument délaissés. Il est grand temps que les politiques fassent quelque chose parce que ça sera en France, il y a longtemps qu'il y a eu une révolution. Nanokatra fanadihadiana manokana momba ny zavanitranga iny ny fitsarana frantsay androany von'ny olona no antony io fanadihadiana io. Ny firenena italiana kosa nanambarany mety hanapan'izy ireo ny sidina mivantany mampifandray ny Milan sy Nosy Be iankina indrindra amin'ny fivoarany zavamisy any toerana izany. Tamin'ity hariva ity fantatra fa teratany frantsay iray izay nahiahin'ny mponina ho piray tsokombakomba tamin'ireo roa hafa nodoran'ny olona no nalefa ny maso ivon'ny Frantsa nody maika amin'ny fiaramanidina.
Ivadika eo amin'ny pejy ny fampelezan-kevitra kosa indray isika. Io sy fangahin-drano no nandray ny kandida Ajo Andriananarivelo androany iverenantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso ny Antsipriana izay. Tao atapy-tanàna ny Diego ny olan'ny tanora ao Antsiranana momba ny resaka forostra sy ny fidanganan'ny vidin'ny herinaratra ny an-toerana izay olana iombonana amin'ny faritra hafa isan'ny tondrana vahaolana maika ireo hono kandida Ajo tany Diego Omaly vahoaka analin'ny maro no nandray azy tao Antsiranana tao fanadihady. Politika mazava fa tsy kombakambava mampiavaka ity kandida ity hatreto ny fahatsorany fampanantenana sy ny vina izay natao manoloanandreo vahoaka marobe resy lahatra momba ny fandaharana asany. Tetego vahaolana mazava, vina azo tanterahana, resaka ty famitahana no atao politika mitsinjo vahoaka. Isan'ny nampalaza ratsy an'ity renivohitry ny faritra Antsiranana ity ny resaka forosy. Tsy vahaolana ny fampiasana hery ny kandida fa ny fampitezana sy ny fanomezana sehatra lehibe ny tanora ary ny fitsinjovana azy ireo ny vahaolana. Misy ny olana amin'ny tanora eto amin'ny tanànany Diego. Tsy vahaolana mihitsy eto amin'ny firenentsika ny fampiasana hery fa ny vahaolana dia ny fampitaizana ary manome toerana ny tanora mba ahafahamivelatra. Zay ny vahaolana tsara indrindra fa raha ifampiasa hery eto tsika dia tsy lamina mihitsy amin'ny firenena. Za dia isan'ny olona tsy manaiky mialatsiny amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra no hoe andefasana miaramila mpandritany satria misy dahalo ary misy zavatra miseho ary. Samy malagasy zany tsy mifampandritany. Zay ny mampaleo tenatsika. Tsy sanatria akory misy colon eto na hoe zanatany itsika ka ho ampandrina tany. Samy malagasy tsy mifampandritany fa mitandro filaminana manao ny asany amin'ny mitandro filaminana. Isika menakavy ao anatin'ny fiarahamonina dia tokony mifampitaiza mba ho tombotsoan'ny firenena, mba ho tombotsoan'ny tsirairay avy. Ny fanjakana tiana hapetraka zany rafitino dia fanjakana mitsinjo vahoaka, miaro vahoaka ary mijery no avy-bahoaka tsirairay avy. Fa tsy hoe ao anatin'ny fampelezan-kevitsika dia anao kobakambavy eto ilazany hoe rehefa lany eo zahay dia ho hitanareo tsara fa tonga dia raha misy problema na jiry eto Antsiranana ampidinina iambanimbany io volan'io dia mazava daholo nareo. Zay le kobakambavy zay. Na hoe raha tisy jiro eto alaina iaby kitan'io dia asiana iaby tranonareo any rehefa lany zay. Tsy anao an'izany ary tsy tokony anao an'izany satria mifamitaka samy malagasy. Nampiray ny malagasy rehetra tsy akanavaka ary tsy hanavaka ny filoha Ajo Andriananarivelo. Ny fanaovana ny faritra sasany no ambiny fampivangongona ny fahefana eo ampelantanan'olo tokana ary ny fitiavana tombotsoa manoka ny mpitondra hatramin'izay no olan'ity firenena ity hatramin'izay ka mila ovaina izany raha ny nambarany. Efa niporofony tamin'ny fametrahana ny Mangarahary teo amin'ny fitantanany ministerany sahaniny nandritry ny taona vitsivitsy. Ny fanehoana ny zava-bitany Mangarahary izay isan'ny mampiavaka an'ity kandida ity amin'ireo mpifaninana hafa. Samy nahita tsika ka tsy mety mihitsy ary tsy eken'ny feritreretanay mila zany fa ny hoe ny malagasy eny efa nahantra hatramin'izay tsy nahantra ny malagasy fa nampahatraina satria zay mitondra rehetrarehetra dia manao ny malagasy tsinotsinona no zarazarainy mpanjanatany isika dia taty aoriana no zarazarainy mpanao politika mba ahafahany mahazo ny tombotsoa manokany sy ny tombotsoa amin'ny manodidina azy. Tsy nahandro itsika fa nampahatraina ka zay tsy maintsy hovaitsika ary ninona chiffre lazainy eo no hoe zay mahay mitatana Banque mondiale manaiky ny FMI manaiky aminay zany dia chiffre fotsiny fa ny zava-dehibe amintsika dia inona ozinareo misy vary ao anaty kapila. Io ihany ny chiffre tsara indrindra fa rehefa misy vary eo miadana ny malagasy dia zay zao no nahafantarana fa mandeha ny fireneny. Fa na inona fomba firesaka na inona fomba filaza no hoe ka mahay zao manaiky atsika arianina manaiky atsika ianina rehefinareo vahoaka no manaiky dia mandeha zany ny fireneny. Antsiranana ny famoronana asa ho an'ny tanora, ny fametrahana amin'ny toerana ny orinasa fanamboarana sambo ary ny fampianarana sy ny fanofanana amin'ny fandraika amin'izany isan'ny andrasan'ny vahoaka Antsiranana fanovana matotra ireo amin'ny mpitondra manaraka eo.
tahaka ny tany amin'ny faritra hafa nanotrona ny kandida azo teto Antsiranana ny état-major politique sy ireo mpiaradia ao anatin'ny vovonana malagasy miaramianga rehetra ary ireo rantsana samihafa aty amin'ny faritra avaratry ny nosy. Andraikitra napetraka ireo ray aman-dreny tany aloha antsika taranaka aty aoriana ny manontolona efa nataon'izy ireo tamin'ny fitakinan'ny fahaleovantena hitondrana fanovana eto amin'ny firenena. Izany no teny fankahirezan'ny kandidata ao amin'ny poniny Moramanga ny asabotsy lasa teo. Moramanga izay toerana manan-tantara no izy toerana nanehoan'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana voalohany ny andindiny. Erika sy ranorana tsy nahasakana ny fahatongavan'ny poniny Vonizongo maro hitafa sy iainy ny kandida azo Andriananarivelo izany ny sabotsy farany teo tao Moramanga. Analin'izy ireo ny tonga teto afovoan'ity distrika ity avy amin'ireo komina maro manodidina nandray ity kandida ity. Herim-po verimaina ny an'ireo ray aman-dreny tany aloha raha toa ka avela ampahantrana ny malagasy hoy ny kandida ajo. Tsy hainy tsy handray andraikitra mahalona ny fitotonganan'ny firenena ary tsy handrakandrana ity fa faharesen-dahatra fa vita ny manahirana n'ity firenena ity rehefa mpitondra mahafehefahefana fa tsy fehezim-pahefana no mitatika ny vahoaka malagasy. I Moramanga izay fantatra amin'ny tantarany no izy ivo ny tolo-panafahana mahalona ny mpanjanatany. Rehefa lasa mpanjanatany tonga ndray kolao malagasy ka natao azy asahirana amin'ny vahoaka mba ahafahana mibaiko vahoaka sy mividy vahoaka amin'ny zavatra mora fotsiny. Tsy eketsika zany ary zay ihany fanovana dia davy mivahoaka malagasy teny. Tsy hoe lasa ny kolon vazaha dia ampiditra kolon gasy kolisika hihinana ary mialatiny amin'ny fitenenana hitavana ny arem-pirenena satria zay nampahantrany malagasy. Olombitsy mpitondra manodidina mpitondra ihany na azo tombotsoa rehefa misy fivavahana eto amin'ny firenena fa ny tsara-babe vahoaka tsy nahita tombotsoa tamin'izany fanovana zany. Fikatsahana tombotsoa manokana nataon'ireo mpitondra ny fanesy teto Madagasikara. Fotoana hijerena ny tombotsoa ny sarapapim-bahoaka ankehitriny ka ireo ankizy tanora izay ifaharan'ny fampandrosoana no tsitsovina manokana ao anatin'ny fandaharana asan'ny malagasy miaramiainga. Na inona fomba filaza, na inona fomba fiteny rehefa tsy maintsy tombony zany ao tokantrano tsiraray avy dia tsy misy fampandrosoana azo iveriny. Zay no mahatonga anay nametraka nilaza tamin'ny rehetrarehetra no hoe tsy maintsy miara-miainga ny malagasy ary anatin'izay miara-miainga izay tsy maintsy ampitovizina ny zanaka malagasy ka izay tsy maintsy tanterahantsika tsy maintsy atao maimai-pona aloha fidiran'ny zanaka malagasy an-tsekoly satria zay nitovizan'ny malagasy rehetrarehetra tsy rariny raha hoe midany amin'ny sekolim-panjakana lasa ohatrany sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao ary andoavam-bola voafahan'ny zanaka malagasy miditra an-tsekoly mahohatra manam-bola ny fanjakana olaniana amin'ny zavatra hafa dia tokony olaniana aloha voalohany indrindra ho amin'ny hoavin'ny reto taranak'ireto. Ny fianarana no antoky ny hoavin'ny zaza malagasy indrindra amin'ny sehatry ny asa ho ihatrany ny kandida ajo. Nantery ny hatrany ny fandaharana asa ny momba ny fampianarana maimaim-poana sy ny fandraisana ho mpiasa-panjakana n'ireo mpampianatra firamina rehetra manerana ny nosy. Etsakilan'izay ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena amin'ny ambaratonga rehetra ka isan'izany ny sehatra ny fitrandrahana ireo ankibon'ny tany samihafa ny momba ny hetra sy ny angovo ny fanaovana ola ra-pahamehana mba hanamorana ny fahazahoan'ny malagasy misakafo araka ny tokony ho izy hatramin'ny fampiakarana ny lanjam-bola sy ny fahefa-mividin'ny isa-tokantrano. Tsy latsa-danja no ny tany amin'ny faritra hafa ny fionan'ny vahoaka tamin'ny kandida ajo teto Moramanga. Ajo Andriananarivelo larana fahaenina ao amin'ny bileta tokana tao Mahitsy nanomboka tany Ambohidratrimo ny fitsenana azy ary tao amin'ny hôpitaliny Mahitsy no niaonany tamin'ny poniny ity distrika ity. Nanotrina azy ihany koa ny olom-boafidy maro ao amin'ny komina manodidina ny Mahitsy famptinana ny fionany tamin'ny vahoakan'ny Mahitsy ny sabotsy farany teo. Noho ny foto-dravitra samaro efa nataony ny mangarahara teo amin'ny fitantanany ny volam-bahoaka fa indrindra ny fahatokisana napetrany ho an'ireo olom-boafidy noho ny faharesen-dahatra ireo olom-boafidy samihafa fa mahafantatra tsara ny tontolo ambanivohitra ny kandida ajo tsy teto Mahitsy ihany fa manerana ny Madagasikara no antony hanoanany ben'ny tanàna maro azy. Foto-dravitra asa vita tao amin'ny commune Matasoa
navitany tsena vaovao e koa navitany ny terrain de basket ro mitondra izy amin'izao fotoana zao izany dia manona atsakasan-diavana amin'ny président hiazo zay na molatsy présidence dia président zay amin'ny amin'izao fotoana zao navitana trano fanampina CUG e terrain de basket dia nisy koa tolotanana tamin'ny fikarakarana ny birao anay manokana moa dia nanome lycée efatra roa anay izy tao koa ny terrain basket navity izy terrain de basket eo anivon'ny commune navity CEG iny efa nanohana anay ka dia toananay hatramin'ny farany ary nitsodranao sy tanteraka izany zay ho tonga amin'ny toerana fa hita hoe olon'ny asa izy ary olon'ny fifanankalozan-kevitra izy zany dia tsy mijery hoe commune lehibe na kely izy koa tsy mijery hoe commune atoko politika izy amin'ilay commune fananaovany daholo tsy manavakavaka mihitsy izy zany. Mpanao politika sy vondron'olona maro no resy lahatra sy mitovy hevitra amin'ny fampandrosoana tiana hoentina eto amin'ny firenena saingana tsapa fa voasakatsakana hatr'izay no tonga niara-ty tamin'ny kandida ajo tamin'ny fitsidiny ny commune mahitsy. Teo amin'ny kianja izay isany fototrafitra sa nataon'ny kandida ajo fony izy teo amin'ny fitantanana ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no niandrasan'ny vahoaka azy. Mba hitohizan'ny fampandrosoana efa nentin'ny kandida ajo no antony niritsahany voalohan'ny pirenena. Fampandrosoana mitsinjony vahoaka ary tsy fampanantenana fotsiny ihany fa ny asa efa vita no nentina nandresy lahatra azy ireo. Efa nanomea, efa niasa, efa profitiavana ho antsika vahoaka tamin'izay niasa nataonay fa tsy mila ohatraneny sasany rehefa tonga eo dia ampiadaniko ianareo anaovako an'izao ianareo atao an'izao efa nanao ary mbola hanao bebe kokoa raha sinakitsika menakavika dia raha ohatra efa mahatsapa ianareo fa isika rehetrarehetra ao miaraka nafaka mampandroso amin'ny Madagasikara dia arotsay vatony ajo fa isika menakavy dia tsy maintsy mandresy Madagasikara makasitraka e. Ny farana tamin'ny fionan'ny kandida ajo tamin'ireo mpentanana marobe manohana azy izay noterany manokana noho ny fijoroany ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida ny MMM ny asabotsy lasa teo tao mahitsy. Noho ny zava-bitany sy ny fampanantenana nataony dia marobe ireo resy lahatra taorian'ny fiona tamin'ny kandida ajo indrindra fa ny mahakasika ny fandaharana asany. Zava-be zato isan-jato petsaka ny zavatra efa nataontaon'ny commune anay vao maky izy eo fitondrana tsy fantaritsony karama metre frame mijaly metre frame embonana tsy mahazo karama zay nampanantenany teo raha vao tonga fitondrana izy mandray karama metre frame zava-dehibe zany indrindrandrindra koa mifampidirana ny ankizy rehetra hianatra ampianarana tsy mandoa vola tsony. Lui zao hoe le fandriam-pahalemana fampianarana fahasalamana zay zany ny voalohany indrindra dia resy lahatra fa io resy lahatra tamin'ny kabarina tao amin'ny radio sy ny tao télé fa fampianarana amin'izao dia tena privé normalement tsy misy tony tany ovaina tany kanaovana fa ny hôpitaly vidiny ny sekoly lafo be ka lavitra misy ny programme man atoky anazy ary tonga dia sura fa izy zay sady bokosy izy no navita zavatra betsaka teto amin'ny firenena. Ny moasisianiny atsika roneny maro ireo kandida zay tonga teo fa tsy mba nalala mitodika najery an'ity terrain ity akory nefa zao vao nitsampako tao anatin'ny fahatanorako zay firy taona moa tsika ngiazan'ireo olona tsy mba nity an'ity firenentsika ity nefa dia mbola tsy teo amin'ny fitondrana akory ery izy efa namboariny zao terrain mainty zao faly be zany ny fonay dia tianay fa ho tohananay mandrakariva izy tratry ny herinay eto mahitsy. Izy zany zao hitako fa hoe avitan'le asa atao eto amin'ny firenena mba hampilamina ny tany sy ny fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy zao dia fampandrosoana ny eo amin'ny sehatry ny asa zany araka ny voalazany hoe mety olo tanana ny tanora izy ahafahan'ny tanora mampandroso ny firenentsika. Izany zao kandida mbola voanalohany fa mbola tsy nitondra teto amin'ny fitondrana mijery majinga izy raha ny fijerenay azy zany amin'ny fijereko azy manokana zany mijery majinga zany izay majinga ty ampanivohatra azo antoka zany izy eo amin'le anova ny firenena mba izy koa moa ty tanora raha teo zay mbola tanora tsara mihitsy. Mbola eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay hatrany anainga ho any amin'ireo distrika 720 raha ampitso ireo fitaovana rehetra ampiasaina ao anatin'ny birao-pifidianana.
Ny 20 volana oktobra vao isy ny fitsinjarana any amin'ny komina mba hisiny ny fiarovana ireo fitaovana ireo. Natao teny amin'ny kianja mitafona korindrano androany ny fampahafantarana izany. Vata fandatsaham-bato misy karazany roa avy amin'ny PASEM sy avy amin'ny ministeran'ny atitany, bulletin tokana sy ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny birao-pifidianana ireto nanainga androany ireto. Ireo faritra tena lavidalana no anombohana ny fitsinjarana ary manaraka ny sisa. Hatramin'ny 20 volana izao kosa ny vao isy ny fitsinjarana isaky ny commune. Isy ireo mpitandro ny filaminana izay anaraka ireo kamy ampitatitra ireo fitaovana manam-pahavita ny fitsinjarana eny anivon'ny commune ihany. Dia ny répartition-izy ireo moa araky ny bureau de vote sy ny électeur. Miaraky ny bureau de vote ho an'ny urne misy karazany roa ato dia ny 700 électeurs miakatra mahazo an'ireto afa-tsy eto Antananarivo ville. Eto Antananarivo ville mahazo daholo zany ny tana 1 ka hatramin'ny tana 6. Dia ny scellé indray numéro de série dia efa misy traçabilité avy aty Antananarivo aty amin'ny Senifoibe zany mba halalana hoe ty aiza numéro zao aiza numéro zao aiza. Mikasika ny fahatarana ireo vola ho an'ireo membre ny birao-pifidianana ahafahana mamita ny asa dia nanamafy ny ministry ny vola sy ny teti-bola efa mipetraka maneran'ireo rantsa mangaika rehetra eo anivon'ny ministera kosa ireo vola rehetra ilaina amin'ny fifidianana toy ny any ny mpitandro ny filaminana. Araka ny volazako teo dia efa lasa daholo ny vola mahakasika ny ho an'ny zareo atao amin'ny senita mahakasika ny fiarovana na sécurisation du processus électoral zany ho an'ny OMC na ho an'ny EMONAT zany. Ny EMONAT moa mbola mizara régional sy district dia efa apetraka any amin'ny trésorerie générale isaky ny district ireny vola ireny. Ao anatin'ny finosana araky ny isa ilaina eo anivon'ny district sy ny commune tsirairay avy ireo fitaovana ka tsy misy ny atahorana ho amin'izay mety tsy fahampiana. Eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana nanainga androany maraina ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanina. 720 izy ireo no niainga tetsy amin'ny Ibisakorindrano tamin'ny 9 maraina, izany hoe 2 isaky ny faritra. Ifantoka amin'ny fanaraha-maso ny lafin'ny teknika ireto vahiny ireto raha ny fanazavana azo androany maraina tena mpiaingan'izy ireo. Fantatra fa iona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra liany avy izy ireo, iona ihany koa amin'ireo mpikarakara ny fifidianana. Tsy iankina na amin'iza na amin'iza kosa izy ireo amin'ny asa izay ataony fa mahaleo tena tanteraka ary isan'ny asa ny manao tatitra amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny anomana ny fahatongavan'ireo mpanara-maso ny fifidianana hafa avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ifantoka amin'ny resaka teknika ny votoatin'ny asa fanaraha-maso ataon'izy ireo. On attend des rapports surtout très techniques en matière électorale. Donc, est-ce que tous les bulletins de vote sont arrivés à destination? Est-ce que les préparatifs sont fins prêts pour la journée électorale? Est-ce que les autorités coopèrent bien? Comment ça se passe? Est-ce que la situation sécuritaire permet réellement la journée électorale? Et voilà. Quel sera l'impact de leur rapport sur la tenue d'avant-match des élections? Alors leur impact est toujours très relatif parce que ça dépend en fait des autorités locales, ça dépendra ce qu'ils vont en faire. Donc nous on fait un travail très technique et ensuite il appartient aux autorités nationales de décider si elles vont en tenir compte ou pas. Donc on espère que oui, bien sûr, c'est l'objectif. Et sinon bien sûr ce que l'on espère c'est que les élections se déroulent sereinement, que les personnes aillent ou non voter selon leurs souhaits et que tout se déroule pour le mieux pour Madagascar. Leur rapport Alors, normalement, dans le cadre des missions d'observation électorale de l'Union européenne, 48 heures après la journée électorale, on va diffuser ce que l'on appelle la déclaration préliminaire. Donc, ça sera les premières impressions par rapport aux informations qui seront remontées du terrain. Et environ 1 mois ou 2 mois après l'ensemble du processus, on va publier et partager avec tout le monde un rapport plus général qui portera sur l'ensemble du processus et qui donnera ensuite des recommandations à court terme et à long terme afin d'améliorer ou pas tout ce qui concerne la matière électorale. Petsy afa kosa indray asa mendrika manalavitra hatrany ny asa mendrika izay idealy napetraky ny lamina iraisam-pirenena mikasika ny asa isika eto Madagasikara ony avy eo amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa noho ny krizy ara-politika, sosialy ary toe-karena. Manamafy izany na ny andalana na ny anaty birao, sarotra ho an'ny mpiasa ny manome fanazavana marina ny mikasika ny hoe asa mendrika fanadihadina. Ny rafitra iraisam-pirenena momba ny asa no nametraka ny famaritana ny antsoina hoe asa mendrika. Tsy voizina loatra izany indrindra tato anatin'ny krizy izay nahala sibatra ny sehatry ny fiariana. Vitsy amin'ny malagasy na ny mpiasa na ny mpianatra ny mahalala ny famaritana io teny io.
Ny asa rehetrarehetra aloha tokony ho mendrika daholo fa arakaraka izay fahazotoan'ilay olona anao anazy fa ohatraohatran'izay. Ny asa mendrika zany rehefa asa hoe rehefa tsy mivoana amin'ny tokony fa mahavelo tokantrano iray na entina hitezana ny ankonana. Ny asa mendrika zany dia ny fifanajana ny mpiasa sy ny mpampiasa zany fanajana ny zon'olombelona. Ny famaritana zany atao hoe asa mendrika zany raha ny fiatretako azy dia ny fanajana ny zoma olona sy ny lalàna mifehy ny asa. Tsy misy ny antotanisa manodidina ity sehatra ity raha ny eto Madagasikara. Fantatra fa manodidina ny 20 isan-kerinandro ny fitarainana miditra eny anivon'ny inspection de travail. Sehatra azo anam-porofona fa miemitra ny fanarahana ny fenitra amin'ny sehatra ny asa. Amin'ny ankapobeny, ny mpiasa tsirairay no heverina ho antoky ny asa mendrika. Mbola miray feo ny ankamaroan'ny olona fa ny fanajana ny asa no mahatonga izany ho mendrika na tsia. Raha fahitako azy aloha tsisy asa mendrika, tsisy asa tsy mendrika fa fahaizanao manaja ny asa izay atolotra anao izay hitanao ihany no alalanao hoe mendrika ho anao ny asa anankiray na tsy mendrika ho anao ny asa anankiray. Ny asa mendrika dia sahaza ny olona tsirairay avy. Nefa rehefa sahaza azy dia tokony hanaja an'ilay asa ilay olona. Fa ny asa zany dia manaja ny disiplinina, manaja ny client, miala amin'ny risoriso sy ny solika isan-karazany rehetra. Dia ny atao hoe asa mendrika. Fa kosa tokony karama mendrika ihany koa nomena an'ilay olona miasa. Tsy diso saingy tsy ampy izany famaritan'izany. Asa mamokatra sy mahavelona, mamaly ny zon'ny mpiasa sy ny fenitry ny asa, azon'ny mpiasa fiantohana ara-tsosialy sy fiarovana ilaina amin'ny loza mety ateraky ny asa, ary fahafahana miditra amina hetsika sindikaly, ireo ny famaritana akaiky indrindra ny antsoina hoe asa mendrika. Ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika, saingy tsy nisy ny fanamarihana manokana. Ao anatin'izay fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika izay, araka ny efa narahintsika teo, maro amin'ireo mpiasa sy olon-tsotra no mihevitra fa ny asa rehetra dia mendrika avokoa rehefa hainy manaja azy. Asa isan'ny heverin'ny olona ho maloto sy ratsy ny fandraofana fako anaty daba eny amin'ny arabe. Ny tafamivantana tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany fanadihadiana. Ity tovolahy 12 taona ity mandrefy ny anangona sy anorina trano an'ny ankohonany amin'ny alalan'ny asa fandraofana fako. Mpiasan'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo izy ary kisendrasendra no nanaovany izany asa izany efa ho herintaona izao. Rehefa faraparan'ny taona dia mitombo ny fako ary ny olona eny an-dalana. Tafakatra 750 taona rehefa fahavaratra. Mitombo toy izany koa ny asan'ny mpamafa lalana ka ampiana ireo olona anao izany nanatitra atota taratasy ity raim-pianakaviana ity dia voaray tsy mahamenatra azy ny famelomany vady aman-janaka ary ahafahany mampianatra ny menaky ny ainy any amin'ny sekoly tsy miankina. Io zany mandeha amin'ny fahazarana ihany rehefa io zany ny asanao dia ataona moa fa io men'Andriamanitra anao na hoe maloto ary amiko manokana moa zany tsisy asa maloto fa ny fanajanao anazy mampadiso mampaloto anazy. Manana nofinofy ity raim-pianakaviana ity na dia mpandroaka fako ny mponina Antananarivo azy no asa fivelomany. Mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny izy ankehitriny, anangana trano ialofan'ny fianakaviana izy aorianao rehefa mahangona sy manana ambom-bava. Satria izay avy any ambanivohitra dia tsy manofatra fa trano dadanay sy mamanay ihany. Moa vao mizaka ny hoe anangana raha ohatra hoe ihany. Eritreretinao hoe tanteraka misy hoe ilay asa tao ohatran'izao hoe izay anangana trano izay mety vita tsara mihitsy aloha. Loto no kirakiraina. Tsy midika ho fanambaniana izany, io no ahafahany miaina toy ny rehetra. Efa zatra izy ka tsy kiriko intsony amin'ny fanalana ny fakoeran'ny tanàna. Efa eo ihany koa ireo fitaovana izay nomena azy anatanterahany asany. Mikasika fitaovana dia isan'ny ezaka goavana nataon'ny fiadidiana tanàna Antananarivo tokoa ny fampitaovana andreny mpamafa lalana ireny ary taratra ihany koa moa zany ahitantsika an'izay ny anana tanàna rehetra zany amin'ny alalan'ireny RF2 ireny. Misy ny borety, ny gantanana sy ny fitaovana hafa zany ahafahana manala amin'ny fako sady miaro ny fahasalamana. Tsy manampy fa manelingelina amin'ny asa ireo fitaovan'ireo raha ny fanazavany ity raim-pianakaviana ity ka aleo ny manao ny asa amin'ny tanana sy ny vava tsy misy fiarovana. Na dia fofona mahery sy loto karazany maro aza no kirakiraina isan'andro. Asa mendrika noho izany amelomana ny vady aman-janaka sy hitadiavana ny hoan'ny isan'andro.
mankalohaloha sy mampandony hafa kosa everina ho rariny raha toka tsy isika no anambany azy ireny amin'ny fanariana etseroa ny fako amin'ny alalan'ny fanarian'izany eny amin'ny lavapako iombonana. Miparitaka amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina ny mangahazo rehefa tonga eto amin'ny tsenana Nosy be. Samy be mpanjifa trano ny mangahazo kapakapa anaovana provende na ireo fihinan'ny mpanjifa indrindra ireo tantsaha, mpanao briky na koa ireo mpivarotra. Ho an'ny mangahazo efa masaka indray dia mandeha hatrany ny tsena ary mahazo hatramin'ny R2 izy ireo ao anatin'ny iray andro raha manodidina ny 500 ariary eo ny kilao fanaty aty. Mijanona ho mpamasatrany ny mpivarotra mangahazo ao amin'ny tsenana Nosy be. Manodidina ny 700 na 700 eo ny iray kilao rehefa amin'ny fotoana tahaka izao indrindra ho an'ny ankorana manana farim-piainana ambany na antonony. Araky ny famaritan'ireo mpivarotra azy be no mividy mangahazo maina. Amin'ny kilao no akan'ireo tantsaha na koa ireo mpanao briky ny mangahazo maina izay manao izany ho sakafo. Jivanazy zao le mpanao briky reny dia ny tantsaha ny anambanivohitra reny zao tena mpanjifa azy. Mangahazo zao no tian'ny olona indray zao mangahazo. Amin'ilay izy mora vidy mantsy dia tian'ny olona. Ilay mangahazo somary malamalama ohatry reny zany tian'ny olona. 700 sy 500 ny vidiny. Fa ilay olona maka dia mivarotra mamelakela trano, lena amin'ny arabe reny. Mpandro mivarotra reny zany. Asa-pivelomana iray manontolo araka izany fivarotana mangahazo maina masaka iny rehetra eny. Isan'ny mivelona amin'izany ity ramatoa iray ity. Mamelona ny zanany 10 menadany ny vola azo amin'ny varotra mangahazo maina masaka ka miankina amin'ny tsena isan'andro izany. Ana kokisina dia ahazona dia vela ho maina. Dia ny ray zany va iny izy voadina iny dia vasina dia andrahoana. Izay mahasamy hafa azy. Arakaraka ny tsena tompona indray tsy isy tsena moa. Indraindray zany raha mba mety ny tsena dia mba mahazo any amin'ny 2 alina any izy volany. Isan'andro. Indraindray latsaka rehefa tsy isy tsena. Rehefa hoe zany rehefa tsy isy tsena eo amin'ny 5 sy 1 alina eo. Mahatratra amin'ny 500 mpanjifa kosa no mividy eto amin'ny Fredy rehefa mandeha ny tsena. Ireo mpimandalo sy ireo manodidina no mpividy sakafo atoandro na eny antsefatsefany eny izany. Any Nosy be zany izay maka mangahazo dia 700 kilao isan'andro no alaina. Mpanjifa be da be zany mihinana eto aminay. Eo amin'ny arakaraka ilay izy fa 500 olona zao ny ray volany. Eny Nosy be avokoa no akananetana. Piompy manao provende kosa no makan'ireo mangahazo maina kapakapa antaona eto. Misy karazany roa no mangahazo maina. Eo ireo malamala fihinan'olona, eo ireo fanao sakafom-biby izay mandeha hatrany mandavan-taona. Amin'ny fotoana fandanana eo an'ilay juin juillet. So izao tsy mandeha. Ilay avadika provende fa resaka hoe mihinana fotsiny izao amin'izao misy aloha tsy dia misy ilay hoe avadika provende. Rehefa mahitana ohatr'izao zany nefa lohataona. Misy tambarina misy amin'ny taona. Mila provende le aka amin'ny taona zany. Dia kapakapa zany fa le omihany misamy mandeha daholo le izy zany. Na le tsara na le kaiky angosi. Tany rany 20 sy 2 tany apotony. Dia zao efa 500 sy 3 zany dia tsy maintsy mampakara ohatr'izay satria mbola plus frais le. Ho an'ny mpivarotra iray mety halafatra amin'ny mangahazo 20 taona isam-bolana rehefa tena mandeha ny tsena. Tsy misy ny olana eo amin'ny fanafarana ny mangahazo avy any amin'ny Tsimony Nosy sy ny mitandrozotra miazo ny lalam-pirenena faha-7 iny kosa ireo mangahazo tonga eto an-drenivohitra. Raha ny tantara tamin'ny taona 7 amin'ny 700 isika no nanondrana mangahazo maina niazo any Europa hatramin'ny taona 2 amin'ny 700 tamin'izany fotoana 4 amin'ny 30 taona no naondrana. Dia iny fanadihadina iny ihany koa no entina mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola manome fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray ora. Veloma tompoko.